Faly miarabanao ny tokatrano manaraka ny météo-tsika mahakasika ny ilay tangoron-drahona any amin'ny ranomasimbe Indiana any amin'ny 2 kilometatra mahery any atsinanany Antalamo zany misy ny foibeny tamin'ity androany ity andalam-piforonana izy ary atao anatin'ny 2 andro de tombanana azo anarana zany izy misotra miakandrefana izy ary manambana ny aty amin'ny amorontsiraka atsinanany anosy aty zany any amin'ny fiandohan'ny herinandro any koa manoloan'izay de araotsy tapaka aloha zany ny vaovao omeny avy eto amin'ny famantarana ny toetrandro amin'ny akabeny kosa indray raha ny toetrandrotsika ny mandrafitra azy zany atao anatin'ny 3 andro avy ho any aty amin'ny tapany atsimon'ny anosy de misy ny rindra andrasana zay avy aty amin'ny ranomasina canal de Mozambique aty zany mizotra miatsinanana ary zay no anakorotana ny toetrandro aty amin'ny tapany atsimo ny aty amin'ny tenony avaratra kosa indray manomboka ny alahady any dia somary miverina maimaina ny atmosfera noho ny fanatonany ilay rindraona zany indrindra ny aty amin'ny tapany avaratra atsinanana fa ny maripana kosa indray mbola mitoetratrandro zany ilay mafana be indrindra mahatratra any amin'ny 70 degré aty amin'ny tendrony atsimon'ny anosy ho any androny rapisy fa manomboka ny alahady kosa zay de tombanana misy fianana be zany hoe mety midina hatrany amin'ny 3 degré celsius izay maripana izay hojerevantsika amin'ny sipriana ny toetrandrotsika ho an'ny androny rapisy vao maraina de misy ny ahorana tandrivinao ndraraikotroka aty amin'ny ilany andrefany anosy aty voakasika an'izay ny faritry ny melaky mena be ny ilany andrefany bongolava toraka zay koa ny aty amin'ny ilany andrefany faritry ny diana aty mandraondraona moa zany ny andro ho any amin'ny atitaniny atsimo andrefanany toraka zay koa ny ilany andrefany aty amin'ny voatany zany ny ambony kosa maina ny andro amin'ny akabeny ho any rapiso tolakandro dia misy atrany aloha zany ny ahorana ho any ilany andrefany anosy iray manontolo iny zay mety araikotroka ho any analamanga kosa indray mandraona amin'ny tsitokotoko zay mety misy tandrifindraona ihany koa ana district sasany anatin'ny faritry ny analamanga ny aty amin'ny ilany atsinanany nosy moa zany maina tanteraka ny andro an'izay rapiso tolakandro izay ny maripanatsika ho an'izay androny piso izay ny ambany indrindra misy hatrany amin'ny 70 degré ny avoatany ny ambony indrindra kosa mahatratra hatrany amin'ny 70 any amin'ny tendrony atsimon'ny anosy iny zany ho any androny alahady kosa indray dia misy hatrany ny ahorana tandrivindraona raikotroka aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo sy ny aty amin'ny ilany avaratra andrefany anosy aty marina moa zany fa mety manomboka maraina ny orana ho any aty amin'ny faritry ny amena be sy atsimo andrefana aty ny sisa maimaina de ny aty amin'ny ilany atsinanana aty zany fa ireto faritra mandraona kosa hitantsika amin'ny sary voalakasika zay ny any amin'ny faritry ny analamanga sy ny aty amin'ny faritry ny melaka ary bongolava dia mety misy hatrany koa ny tandrivindraona fa mitsitokotoko zany amin'ny akabeny ny maripanatsika ho an'izay androny alahady izay somary misy fidinina kely ny maripana ambony indrindra ho any ampovoatany ny aty amin'ny faritry ny tsinanana sy analanjirofo ary sava kosa indray misy fiakarana aloha ny maripana ambony indrindra mahatratra any amin'ny 3 degré celsius ny aty amin'ny teny atsimo kosa misy fidinana be na de mbola eo amin'ny 3 degré celsius eo ny ambony indrindra ao anatin'izay raha ny androny alatsinainy kosa indray dia saika mbola mitoeratrany aloha zany ny orona tandrivindraona raikotroka ao ny tapany atsimo nosy ray manontolo mahazo ihany koa ny any amin'ny faritry ny alaotra mangoro any ny aty amin'ny ilany avaratra andrefany nosy kosa indray mandraona amin'ny tsitokotoko ny faritry ny betsiboka sy ny any aboeny ary ny any amin'ny faritry ny melaka zay mety misy ihany koa ny tandrivindraona ao anatin'izay misy ihany koa ny tandrivindraona raikotroka aloha zany ho any aty amin'ny ilany andrefany faritry ny sofia sy ny any amin'ny ilany andrefany faritry ny diana ny sisa maimaina de ny aty amin'ny amorontsiraka avaratra atsinanany anosy aty ny maripanatsika ho an'izay androny alatsinainy izay de midina hatrany aloha zany ny maripana ho any aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy satria de fidina hatrany amin'ny 3 degré ny any amin'ny tany andro ihany toraka zay koa ny aty amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy fa ny aty amin'ny faritry ny tamatavy mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 3 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'izay alatsinainy izay mahakasika ny fahalotoan'ny rivotra kosa indray ho ana Antananarivo manokana dia niverina niakatra amin'ny akabeny izay tany fahalotoan'ny rivotra zay nandritry ny herinandro lasa iny ny refy teny Ambohida manokana ny tena nahitana izay fiakarana be izay satria tafiakatra ho avy telo eny ny fetrahon'ny OMS moa zany izay tamin'ny androny alakamisy omaly raha ny vinavina atao anatin'ny 3 andro manaraka de mety hijanona ho ambony hatrany izay tany fahalotoan'ny rivotra izay raha ny mandrafitry ny toetrandro no ajerena ka tokony hitandrina ireo olona marefo manoloana izay fahalotoan'ny rivotra izay toy ny ankizy ny olona efa nahazo taona ny vehivavy bevoka sy ireo olona manana aretina amin'ny taova pisefona de izay no mety eo antsika tamin'ity androany ity manasanao hatrany anaraka izany veloma to